tanàna vaovao zany aloha nainandritsytainy dia raha mijery ny fandehan'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao zany efa mitovy daholo ny tany dokana dikan'izany raha mifampandrosoana ohatra ny Antananarivo zany tsisy ohatran'ny teo aloha tsony hoe mifanohitra amin'ny mpitondra fanjakana fohy be foana ny be ny tanàna fa zao hoe fafa-miaraka dia moramora kokoa amin'izay ny fampandrosoana tsy misy sakasakana tsony zany dia tokony tsisy antony tsy hampandroso an'le firenena amin'izay na ny Antananarivo zany satria hoe efa raha ho an'ny mpitendry gitara dia efa diapason daholo zany ny zavatra rehetra amin'izao fotoana zao fa tsisy corde mivalana intsony dia andeha tsara amin'izay ny hirahira fa ny zava-dehibe zany na misy mpanohatra na tsisy mpanohatra rehefa miazona n'le toe-tsaina hoe fampandrosoana ny firenena le mpitondra rehetrarehetra dia efa afaka mandroso foana zany le tsisy fitiavan-tena na hoe tombontsoa manokana fa dia hoe tena tombontsoan'le firenena sy le vahoaka ny jerevana tokony androso amin'izay zany zao raha ny tokony ho izy satria hoe na misy mpanohatra ne faible mpanohatra tsy dia matanjaka ntsony ny mpanohatra fa ny didin'ny mpanohatra fotsiny milaza zay tsy mety ataon'ny fitondranao dia tombony ao ny fitondrana indray malala ny tsy mety ataony tenen'ny mpanohatra dia manintsy an'iny zavatra tsy mety iny fotsiny nataony dia tokony androso amin'izay tsika